raha tsika atao anatin'ity tapatapam-baovao ity ny fahatratrarana sokatra avy eto Madagasikara ka nogazana any Pariandry any La Frantsa zany isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny eo amin'ny taranja fanatanjahantena dia ny ahitaon'ny malagasy eo amin'ny taranja tenisy ankoatra izay tapatapam-baovao hafa ihany koa no vitinina amintsika fofoy ato anatin'ity sary manaraka ity. Sokatra radiata miisa 10 voaty Madagasikara no fantatra fa raisina ao amin'ny village des Tortues de Gonfaron any Levar any France amin'izao fotoana izao araka ny fantatra dia nogazana tamina mpanao trafika sarona teny amin'ny saram-piaramanidiny Charles de Gaulle tany Paris ireo ary averina aty Madagasikara afaka iray volana eo. Tsireo tompon'andraikitra ambony hatrany député-ny Betroka mikasika ny fianaky ny tazo mahery any amin'ity distrika ity araka ny tatitra nataony dia efa ankizy teo amin'ny 10 taona mony ainty vokatra ity aretiny ity. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny fahitalavitra ma-TV sy dia misy ny lalao izay karakaraina ahafahan'ireo olona rehetra mitovy taona aminy tsy mandray anjara tsotra ny fitsipidalao ny tanora rehetra teraka tamin'ny faraiky amin'ny 30 volana May 2026 izany hoe feno 20 taona amin'ny faran'ity volana ity no afaka mandray anjara amin'izany ny tapakila fandraisana anjara dia hitanao ao anatin'ny gazety malaza ny sabotsy 20 volana May ny alatsinainy 17 volana May ary ny talata 17 volana May Luka maro no zaraina amin'izany koa dia mandray sanjara.